fantatry ny kristianina loatra tara ny lazarosy sy manangan'ny Jesosy Kristy azy tamin'ny mbaly. Io ny perikopa izay raisana Eropa amin'ny taona vao alahady. Roa mialohan'ny Paska izao. Ary nynina tsy mitapahana reo dimy efapolo izay voatonga na ny lavabe azy. Satria ny folo hevitra lava izay manazava antsika ny lalana tian'Andriamanitra Jesosy. Ny fanahy masina ray amin'ireo persona telo ny Trinité izay azo lazaina fa nandritra ny fotoana maro ny fiangonana dia nanavanana ihany ny anjara-toerana. Fa ny anjara-toerana ray sy ny anjara-toerana zanaka no tena napampiny tena lehibe. Adino fa iraisina zanaka ary ny fanahy masina dia iray ny voninahitra ny ray dia ny voninahitra izy rehetra ary ny asan'ny ray dia asan'izy rehetra ary mahazava lehibe ny ray dia mahazava lehibe azy koa. Koa ny fanahy masina dia anisan'izay mitarika antsika ary manoro antsika ny lalana eo amin'ny Jesosy Kristy. I Jesosy Kristy izay mampiavana antsika amin'Andriamanitra. Ny fanahy masina ilay parakleto na ilay mpanamatra dia nantsosika hoe fanahy mpanazava. Ny fanahy masina dia manazava antsika, mampahita mazava antsika eo anatintsika manahoana neny ao anatintsika. Fa indraindray tsy fantatsika ny ao anatintsika. Ny fanahy masina koa dia manazava antsika ny tenin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay fosy ny teny fiainana io. Fa mbola maro ny mbola tsy mahalala na mandray azy teny fiainana fa heveriny ny teny tahaka ny teny hafa rehetra ary indraindray azy mandositra amin'ny sasany satria mampatahotra azy ny tenin'Andriamanitra. Tsy fiainana no hitana ny tenin'Andriamanitra fa fampitahotra azy. Tsy fiainana no hitanao ny tenin'Andriamanitra fa loza. Tsy fiainana no hitanao ny tenin'Andriamanitra fa ny fanahy masina no manazava antsika ka manokatra ny masontsika, manokatra ny mason'tsaintsika mba hahita mazava ny asan'Andriamanitra sy ny maha Andriamanitra azy dia ny fahatsarana, ny fitiavana, ny fahazavana, ny voninahitra. Ny fanahy masina dolo no mampirosa ka mahatonga antsika ahalala. Inona nefa no manimba ny asan'ny fanahy masina? Inona no manimba ny asan'ny fanahy masina? Ny ota. Ny ota. Ny ota izay marosotra masina fa fitondrantena baikony ny finanana, baikony ny rehatra izao fiainan'izao. Io ota io no mampifotoana ny kristiana. Vita batisa mandray fanasana koa nefa mandeha amin'ny maisy izany hoe baikony filana, baikony izy. Anka dia tsy fantany mazava ny tena kristiana rehetra nefa fa tsy hita Kristy. Tsy mazava ao ny tenin'Andriamanitra ka isalasalana. Tsy tena io ny fahamarina. Marina izany nefa fantatsika ao izy ny teny izany. Ny devoly no teny izany tamin'ny elo. Teny ny devoly izany marina kanefa dia misalasala. Ny fanahy mason'Andriamanitra dia parakleto dia miaina mba hanazava antsika izy ny fampianarana Kristy ary
ahatsiavantsika izay nambarany Kristy mba hahatongatsika ahatsara fa marina. Ny fanahy masina manova ny fijerintsika, manova ny fisainantsika, mahatonga antsika arazaiko tamin'ery hoe miova logisiely, inona ny tsara, inona no kasitana, inona ny mara, dia izay araka ny tenan'Andriamanitra. Raha tsy ny fanahy masina no mandresona zanantsika dia mandalo fotsiny vita ny fitafiavana. Dia malahelo ny fanahy masina, malahelo ny fanahy masina satria ny raha Andriamanitra asa amintsika izy kanefa tsy misy voganantsika sy mampiasa. Io indrindra ny apôstôly aza mampalahelo ny fanahy masin'Andriamanitra izay nanasiana tombo-kase anareo amin'ny andro fanajana. Ina ny asan'ny fanahy masina? Manisy tombo-kase ao amin'ny fotsika fa zanak'Andriamanitra. Fa ny fanahy dia maraminazy ny fanahytsika fa zanak'Andriamanitra tena izany tokoa. Koa izay miaino ny fanahy masina dia resy lavitra fa zanak'Andriamanitra. Fa izay tsy miaino ny fanahy masina kosa dia mbola miteny any marina zanak'Andriamanitra. Io no arena antiky ny zanak'Andriamanitra. Ireo olona tian'Andriamanitra nanirano izany, tia Jesosy loatra ary tia hatramin'ny farany ka nanehoany ny fitiavana ambony dia nanolorany teo Jesosy kanefa tsy natany maizina manahoana isika rehefa mifankatika tsy fantatry ny olontsika fa titsika izy malahelo malahelo manahoana ny alahelo manahoana ny alahelo ny fanahy masina raha tsy tahakantsika izany fitiavana Andriamanitra izany alalin'ny fitiavana Andriamanitra ka tsy ahoantsika ary ny sasany aza manitsakitsaka samyky olona tian'Andriamanitra tena tiany Jesosy. Inona ny favorina tsy mety, inona ny tsy miareta, inona ny tsy mafony mba ho azy manao tsapako sy tsapanao izany, tsapako sy tsapanao ve ny alarina izany mba hahafahako sy hahafahana mamaly izany tokoa ary mandray an'izany fa so tahaka atsika malahelo ihany rehefa tsy tahaka ilay tiatsika ny fitiavantsika malahelo itsika. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olom-baovao izy, olona vaovao izao amin'ny fijery amin'ny fisainana, olona vaovao izao amin'ny toetra sy ny fitoran-tena. Noho izany olona resy lavitra fa tsy manana tana amin'ny tany, tsy manana plasy ao amin'ny fiainana ny tany. Izany no fampiasam-dahatra ny zanak'Andriamanitra. Fa raha toa ka tsy zany, raha toa ka tsy arahintsika izay bitsiky ny fanahy dia voafaty ny tombo-kasika. Asy narofo izay taloha rehefa mijery ragasy dia tsy biety fa tombohana ny tany. Dia rehefa malasa saina mivoaka ianao ka te hiverina dia rehefa tomboka iny midiranao rehefa avy eo lasa ianao mody azy nanatosy voafaty ny tombo-kasika tsy mahazo mijery ragasy. Ny tombo-kase ny fanahy masina napetrak'Andriamanitra ao amintsika io no mametraka ny teny Kristy fa manazava ny fiaintsika. Raha misy olona ao amin'ny Kristy dia olona vaovao izy. Fa raha tsy zany kosa tonga amin'ilay ambarany apokalipsy hoe manana anarana eto kandro ny tonga ny anaran'ny Kristy kanefa tsy mila voafaty eo tompony, voafaty amin'ny fiteny, voafaty amin'ny fisainany Kristy, ny fahaingany Kristy, ny teny Kristy, ny fanahiny Kristy. Haza ny sanakentsika maty. Kristianina maty. Tsy kristianina intsony zany.
Kristy zay. Aza mampalahelo ny fanamasoana zay nanasiana tombokasena eo amin'ny fanavotana. Mampahita ny ao anatsika. Izany maso ny fanamaso ambaran'ny firavantsarany zao amikaiky zao tontolo zao ny amin'ny fotany manombo hoe ity ilay mampalahelo an'Andriamanitra, ity ilay manimba, ity ilay mahafata. Ry havana ho ihany koa fa aza mampalahelo ny fanamason'Andriamanitra, aza mamono ny fanahy. Ino zany hoe mamono ny fanahy? Ino zany maty ny fanahy? Ny raza mandena tsara zany hoe ny fanahy ino. Rehefa maty fanahy ino le ka miasa nofo mamono ny fanahy. Miasa nofo mamono ny fanahy. Fa miariary miasa nofo dia zao koa zavatra faloko jejojoro fanompoantsa fandrafy fifandiro abra fiafinafona fifampiandania fisara fitoko fialona fahamamono filalaovan'ny ratsy ary nitoy zany zay lazay ka manarate tahaka ny vorazo fahitomoko fa izay manao izany dia tsy andoko ny fangatana rano galatiana fasinfifolo andiny zany maty satria mamono ny fanahy. Satria ny fanahy maty volaza mieratsika zany manomika ny fahafatesana ny fanahy, manonga ny fahafatesana ny fanahy, ary ny fanahy ny maty ny nofo mamono. Ny asan'ny fanahy masina dia manazavatsika mampahitany ao anatsika ao tahakatsika hoe hay marary, hay marary aho iekentsika fa hay marina maty fanahy aho, maty fanahy aho manjary fahafatesana no voakan'ny fahafatesana no ataon'ny tanatra, fahafatesana no sainsaina. Adintsika ny tenin'i Jesosy na iza no tena moralana io fikena avavany io vory dia mamono asa rahavolatsany mipirana zany mamono mamono. Ary manahoana sika ao anaty fiainam-pianakaviana, manahoana ny fifandraisantsika amin'ny vaditsika, leveritsika hoe tena iray amintsika. Inona koa ny tena iray eo? Rehefa mahafinaritra dia sondrony eny. Fa rehefa mahasoa zay moa nataony avana tamin'ny eny le vehivavy nomena ho aho tompo. Atsika moa le mamono fa ny anankiray mamono ao fa tena mamono tena ao. Ary le ray zany dia mamono an'Andriamanitra. Moveniteny sy ny teninao, moveny fietsika ny fiainao, mamafy fiainana sa mamafy fahafatesana. Move zao mamelona ny vato sa mamono ny vato, mamelona ny zanako sa mamono ny zanako, mamelona ny raha lavitra sy nanabavitra sa mamono ny raha lavitra sy nanabavitra. Ny fanahy masina no mandesy lahatra any amin'izany fa raha tsy resy ny lahatra ny fanahy masina dia mbola mahita excuse. Tsy zany kosa moralina teny amin'ny pastera nyvaizibonisa zavatra. Ahoana moa maresitsika zany izy ny teny amin'ny lalana hoe sikana atana tsy ampisaina dia mpamono mendrika ny perdepité fisonako zao fandamisina tsy zany mamono zany fa ny tena manena ny asan'ny fanahy masina manazavatsika manazavatsika fa maro ny tena manena ka anekentsika fa maro zany manavony fijerytsika sy ny fisainatsika ka tonga atsika mikatsika ny sikatin'Andriamanitra
faly miaro zany tena fa raha tsy zany misy tsisy miboaka dia samy tena am'zany ary zany miboaka fa mbola kely dia efa natsako zany misy karazan'olona rehefa nomboka eo mivaky tena somotonteny dia izy lasa skiny tena eo misy indray abone misy eo mitokoteny eo fotoanakasa raha maminao tenin'andriamanitra tsy ampatoriano tenin'andriamanitra dobodoboka ny fonao ao mifanay masona miaso zany ary zany tian'andriamanitra mbola iainantsika tsiritsika misy fandraitsika dia iverenatsika ny tantaran'Lazarosy ity Lazarosy ity dia sakaizan'i Jesosy sakaizan'i Jesosy tamin'ny lakosonay fa zao mampiavaka ny fifandraisan'ny Lazarosy amin'ny Jesosy sy ny fifandraisan'ny mpianatra ny mpianatra dia miara-dalana tamin'ny Jesosy koa fa i Lazarosy Jesosy kosa dia ndraindray vao mifankahitry tsy mba nanaraka an'i Jesosy Lazarosy fa dia mba mifankahitra ndraindray iny ino avy fa narara sy mba voalaza mihitsy ny mpianatra Jesosy fa narara satria niaraka tamin'i Jesosy io fa marara Lazarosy inona ny lesona raisika amin'izany ny fanahintsika dia mety andaina ny aretina toy zany dia ny aretin'ny fakapana ny aretin'ny filamy ny aretin'ny nofo rehefa tsy miara-dalana tompo manaka rivotsika fa faly fotsiny fakahita amin'ny rairay mety zasy ianao izy miaona isaky ny anara ny anara isaky ny fandraisana miaona isaky ny fotoan-dehibe na araka mba misy mamana ny farafara tsara miaona isaky ny isakafo andriamanitra koa io sakafo nalinaina zany natao mantsoa Jesosy anasika nanao dia mbola tsy maty ny fana eno ny teny ekeo ny Baibily ataovy rehefa narara Lazarosy mbola tsy tonga tany aminy Jesosy inona ny vokany maty izy eto amin'ny Jesosy fiavinesinao rehetra eto ambavany ary apatra amin'ny fanahy masina hanasitrana anao dia mbola tsy maty ny fanahy io ka mahatonga hanolotra ka tonga ny tonga-maso banazy ny filana ny izay manana azy teo ny olona rehetra izy tsy mananazy zany mahatonga bidy voalohany etiavana fahafanitena tsisy olona tsy toitena fa rehefa lasa fitiavatena ka dia ny filana rehefa totoroana dia miteraka olona idrako ary mita rehefa tateraka dia miteraka fa satria fahafatesana taminy hitatsika anatin'izany zany fa ny fahafatesana dia vokatry ny filaniny tsy voatsara ny fahafatesana dia vokatry ny filaniny tsy voatsara tsy lentina teo leky tsara dia fanasitana ka rehefa tsy voasitana dia dokotera amin'ny fanahy dia tonga ny fahafatesana maty Lazarosy natitiny Jesosy zasy ianao koa koa fa tsy anatany ny fahafatesana sy ny fahafatesana mihitsy tiava tiany Andriamanitra izao tontolo izao saingy izany tsy nanakana izao tontolo izao mivetsy lafan'Andriamanitra satria tsy nay namaty tsy nay tsena tiava so fa ny fitiavana Jesosy dia mahery ny
ahoana ny fijery fahafatesana mahatory lazarosaketsika andeha moazy atory mitoromasom-panary avana dia midika ho fahafatesana fa izay matory dia matory amin'ny azy ko dia aza mamatoroky ny sasatsika fa aoka iamina fa amin'ny tena mipoly amin'ny fimonana any Tesalonike. Ny fanahy masina no manazavatsika ary ny fanahy masina no manazavatsika ao amin'ny fiainam-baovao fa raha misy olo amin'ny Kristy dia olo-baovao. Rehefa tonga Jesosy Kristy hamangy any Lazarosy dia nambarany tamin'ny Marta dia tsy nahita fahafatesana anankiray fitsanganana ny maty anankiray fantapia fa hitsangana izy amin'ny alifara. Tonga Jesosy nanazava tsy izay ihany ny fahafatesana amin'ny Marta. Misy fahafatesana anankiray izay tsy maintsy fantatra ary izany fahafatesana izany asehoko amin'ny anakan'ny Lazarosy ny hevy mpanahy. Tsy ny fahafatesanao mambaraka izany dia fahafatesantsika rehetra fa ny fahafatesan'ny Lazarosy dia nentiny tompony nanomby ilay fahafatesana faharoa ny fahafatesana ny fahafatesana io na mijery-Andriamanitra tsy teny izao zany tsy miandry ny fiverenan'i Kristy izany. Izao sika dia fampalatafatariny soratra masina sy ny fanahy masina fa raha tsy manana amin'ny Kristy sika dia maty ho amin'ny fahafatesana manitra ary ny fanahy masina no ampitoerana Andriamanitra ao amintsika miankina amin'ny fiainana. Aza mampalahelo ny fanahy masina, aza mamono ny fanahy. Mampitateraka amintsika ilay faminaniana Ezekely ahoanao izy hanokatra ny fasanareo aho. Eny izao no hanokatra ny fasanareo ampiakatra nareo ihany ny fasanareo mitsely ary ataoko ao anatinareo ny fanahy dia hovelona ihany. Fa ny nofo tsy mahay manao sotrapon'Andriamanitra fa ianareo tsy ao nofo fa ao fanahy raha ny fanan'Andriamanitra no toeto ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanan'ny Kristy dia tsy azo izy. Tonga hamangy amin'ny Lazarosy dia izaho sy amin'ny tia hamangy izy miandry fotsiny izy miarana sana ho azy miandry fotsiny izy dia tsona ho azy. Avy Jesosy marary marary ny fanahy marary ny marary ny fitiavako marary ny fitiavako ny vady marary ny fitiavako ny ray aman-dreny marary ny fitiavako ny zanako marary ny fitiavako eto Jesosy ary fanasika izy amin'ny rasika. Tonga Jesosy hamangy amin'ny Lazarosy zasanao esory ny vato ino ny vato ny vato izy le fivato tsy mety manaiky ny herin'Andriamanitra esory Jesosy Kristy mibaiko amin'izany esory. Inona ny vato dia manimbatsika io ilay fasana manimbatsika amin'ny fotondrantena baiko ny filany baiko ny fanao nyvoatoto izao any dia tsy manaiky ny hery ny ten'Andriamanitra sy ny fahamaiky amin'ny eny saingy izao eny voasokatra Jesosy ainy ary efa tonga Jesosy hamangy amin'ny Lazarosy natsangana ny Lazarosy saingy mbola voafehy vao ny fehipady mamanotantana sy ny tombo ka tsy hahafahana mandeharaka isika tombonin'Andriamanitra vao ary vao ny bandonamehitava izay manatona ny masony tsy ahita ny fahatsara'Andriamanitra sy ny fahamanana. Zao anio zao koa da ny famonjena mamangy ao anatin'ny foko ao ny tompo tianasitranana interety neretiny fifandraisako amin'Andriamanitra neretiny fifandraisako amin'ny namana neretiny fifandraisako amin'ny tena. Tonga Jesosy Kristy anary
eny fa na dia efa loa aza na dia efa maiko aza no mitoetra sy mifanaro sy mitona mbola tsy nakehibe ka mahafaty azy na efa maiko azy hain Jesosy akehitriny zao eto ao androany to dia fanavota mamandy ny fahasotrotro mamandy ny fasiny fisalasalana mamandy ny fasiny amafakisato ary miteny amiko samyamey ampiakariko avy amin'ny fasanareo ary zaho mampiakaranareo ihany amin'ny fasanareo dia ataoko aminareo ny fanarika zay izay mino amiko na dia maty azy zay sasanao maty androany no afaka mandefaso ary zay velona amina tsy mananadalatafaizaminareo zay tsy teny teny dia hitanteraka amikosoana raisy aminareo ny fahasoavana Jesosy ny fitiavan'Andriamanitra ary mifiraisina amin'ny fanamana ahatonga anareo mivelona fa tsy fana ary ahatonga anareo hanao fanahy salama fa tsy fanahy isy na fanahy madana ho aminareo ny fanahy mason'Andriamanitra ampahiranareo amin'ny tsara anomboka ny masonareo ahitanareo no ananareo mitoetra aminareo Kristina tsika ary ampahazavanareo ny tenin'Andriamanitra ka nananareo afaka ny fahamaina sy lely ho aminareo ny famonana f'Andriamanitra amin'ny toetra vaovao saina vaovao fo vaovao ka ankalazaina ny fiainanareo ankalazaina ny asanareo ny raitsika Jesosy Kristy ary ny fanamana matoky dia miantso anareo